miarabantsika eo afaka manoratra ve hoe maheno tsara maheno tsara daholo raha maheno dia asio mba asio j'aime azafady alalako hoe maheno tsara. Oui, salut chouchou, ça va? Marary. Ah, c'est Fatih. Comment ça va? Salut, ça va? Manaona dole, salam. Eva salam. Oui, on va dire. Maheno tsara ve? Tena maheno tsara? Maheno tsara dole? Ty live ty zany dia natao mba hiarovana ny ireo izay maheno an'ity live ty amin'ity resaka covid-19 ty. Je ferai une autre séance en français, mais pour l'instant je vais faire en malgache d'abord, parce que en fait je fais ce vidéo pour envoyer à Madagascar et pour en fait c'est pour prévenir pour qu'il n'y aura pas le Covid-19 là-bas, qu'il n'y aura pas beaucoup. C'est une prévention. Je suis désolée, c'est pour la prochaine fois, je ferai en français. Ok? Partagez vidéo atsika ary fa raha tsy partagena io raha tsy miakatra ny isan'ny olona dia manjary tsisy mpiheno ilay izy nefa zavatra tena important tiako resahana. Zay zany voan'ny covid-19 dia mba te hifampizara aminareo ako hoe inona sy inona daholo amin'ny fanafody nataoko dia zay no tiako anaparitahanareo ny live ty mba ho betsaka ny malagasy maheno an'ilay izy fa mampalahelo tsy inona satria tsy misy fanafody ty aretiny ty. Dia raha azo atao dia mba partagez les vidéos azafady, partagez hoen'ny malagasy rehetrarehetra. Fa mbola ho ataoko ty amin'ny teny frantsay koa any frantsay satria tena mampalahelo aty a Frantsa tena maro loatra ny olona maty be dia be, tena mampiorokodra sady mampalahelo ny mampitomany. Partagez les vidéos atsika azafady eo, raha azo atao dia partagez amina groupe, partagez amin'ny groupe rehetrarehetra izay fantatrao mba mety misy olona marary any fantatrareo mety misy olona mila fanafody any mety ho fantatrareo dia mba partagez any. Fa zavatra na Sitrana no resahako aminareo eto. Efa azo atao hoe tsara zany par rapport amin'ny teo aloha teo, mbola somary mikoakoaka kely ihany. Dia atomboko ihany ilay ary izy ty na dia zany raha satria afaka partagenareo ilay izy rehefa avy eo. Za zany dia malagasy mipetraka aty Alsace, aty amin'ny toerana faran'izay tena betsaka maty indrindra par rapport amin'ny France ray manontolo. Ny tomboka atao amin'ny loza io dia miparitaka aty Strasbourg dia miparitaka erany lasa be dia be koa any Île-de-France zao lasa be dia be koa ny olona maty. Fa ny tena betsaka maty zany dia teto amin'ny faritra misy anay eto, faritra misy anay aty. Za zany dia somary efa lehibe ihany, zay ngamba mety tsy nampatonga tonga dia narary, fa nisy fotoana zany mbola tsy dia nalaza loatra teto Strasbourg le corona hoe tonga teto, hoe tonga taty.
dia nanomboka narary aho zany mbola tsy nahalala hoe marary an'io fa préparé fetin'ny association anay zany ataty à Strasbourg dia rehefa partager nizara prospectus eran'ny tanàna ako eran'ny Strasbourg dia tsy fantako na avy amin'io na tonga ako hoe nahazo an'ilay aretina dia voalohan-teniko zany dia isaoran'Andriamanitra satria izy no mpanasitrana mivavaka isan'andro mba ho sitrana misaotra an'ireo olona nitondram-bavaka ataoko fa betsaka ny olona niara nitondram-bavaka tamin'ny fotoana napartahako ny live momba ny fivavahana reny misaotra indrindra ny fianakaviana koa nanome hery sasatra miantso andro na alina nampahery misaotra indrindra koa any malagasy mirahina izay nanokatra page zany izy anaovana ohatrany zany hoe mba hiseraserany ny malagasy rehetra amin'ity aretina ity. Zay zany nanomboka narary efa presque 4 semaines efa 4 semaines amin'ity zay narary fa mbola tsy dia afaka hoaka loatra sady mbola somary mikoakoaka. Salut Marie-Thérèse. Salut Thérèse. Je ferai en français la prochaine fois. Pour l'instant, je le ferai en malgache parce que en fait, c'est pour envoyer pour une prévention à Madagascar, tu vois. Ça zany dia tena fa ny fanafody malagasy dia tena masitrana tokoa satria rehefa niatso dokotera zany dia ny dokotera nyteny hoe tsisy fanafodiny io zany ho an'io covid-19 io fa rehefa ohatra anao ka tena sepitra be dia atsoa fotsiny 15 dia tonga ny ambulance miantso anao. Isaorako manokana ny dokotera malagasy rehetrarehetra ny IMRA, Institut Malgache de Recherche Appliquée, nanao ny fanafody malagasy rehetrarehetra zay nampiasako. Misaotra ny professeur Ratsimamanga koa amin'ny zavatra rehetrarehetra nataony ho an'ny malagasy zany. Zay 3 semaines navoako zay zany ny tomboany narary be ohatrany nanomboka voan'ny ohatrany voan'ny grippe zay dia avy eo nanomboka tena nikoakoaka lasa nanomboka tena narary be tsy zakako tsony dia mipetraka pandriana mandritry ny 3 semaines tambon'ny fandriana fa tena narary be tsy zakako tsony ilay izy dia natory eo mpandriana foana mandritry ny 3 semaines. Narary andobe azafady indrindra fa misy olona miantso dia tapaka ilay izy dia reraka be zany nanomboka tena tsy zakako aby na ny vatako na ny narary be aby ny rehetrarehetra tsy zakako tsony tena marary nefa za olona mba isan'ny olona matanjaka ihany dia rehefa avy eo nanomboka narary tenda dia rehefa narary tenda dia nanomboka ohatrany narary be mihitsy ny tratrako fa zay zany ny symptôme rehetra tonga tamiko. Narary andobe dia voan'ny misy température ohatrany hoe misy voan'ny grippe ny hevina tao anatin'ny daholo zany dia tsy zakako zany fa tena marary be ny tenako tiako tenenina zany ny symptôme nahazo ako mba halalan'ny olona sy hitandreman'ny olona any amintsika any Madagasikara vao mararirary aloha tonga dia miatso ny 913 na 914.
dia rehefa niatso amin'ny dokotera moa dia izay hoe akitsoviny 15 rehefa ohatra ka sepotra izay fotsiny ilay izy. Donc tena fantatsika fa tsy misy fanafody io fa fitandremana no tena mila ataony malagasy rehetrarehetra, angatahako ny malagasy mba tena hitandrina mafy dia mbola tsisy maty, mbola tsisy aloha fahafatesana any amintsika dia mangataka aminareo tena le 914 tsisy mandray akory, misy 910 dia 913 dia 914 ny numéro atsona any Madagasikara. Raha ohatra ka tena efa misy an'ireo symptômes manteneniko ireo zany nareo dia aleo tonga dia miantso, satria manko tsika any amintsika mbola misy ny fanafody hoe azo ampiasana, ary teneniko anareo fa tena mahasitrana, ary izingiziniko eto fa mahasitrana ny fanafody malagasy, satria ny aty zany misy milaza hoe bof fanafody malagasy zao mahantra tsisy any, no tena mahasitrana satria za vavolombelona ohatra ny natao expérience zany anaovana an'izy. Efa mandeha hoe le 914 efa mandeha le numéro 914 fa afaka atsona. Isaka ny manomboka arivariva ny andro dia manomboka mangatsika be ny tongotra, mangatsika ny vatako rehetrarehetra, mangatsika dia lasa marary amin'ny ariva koa tena manomboka marary be, marary ny tendako. Ity témoignage ity zany dia tena insisteko hoe ny fanafody malagasy dia tena mahasitrana, ary amintsika efa manam-pinoana atsika malagasy, arahana finoana io fa tsy hoe kory hoe rehefa manam-pinoana anao dia tsy ampiasa fanafody fa finoana arahan'asa izy io. Marina fa namaky ny tenin'Andriamanitra foana ako, psaume 91 tena nanampy be ako zany na mifortifier zany ny finoana ao an'Andriamanitra, ary hitatsika reny vidéo fa tena betsaka ny olona maty aty, natao nareny tany Italia reny dia hitanareo tsara fa tena atao anaty fausse commune ny olona, tsy vita tsony mandeha fa ny olona any amin'ny fasana normal fa natambatra ray ny olona maty rehetrarehetra dia natao anaty fausse commune angezabe. Dia raha aty a France efa nataoko ao amin'ny page ko ihany koa zao avokako amin'ny page ko any fa aty aminay aty zao raha aty a Strasbourg zao ny hôpitaly efa feno loatra dia tsy afaka mampiditra olona any amin'ny hôpitaly izy fa any amin'ny janona any an-tranony any aby ny olona, fa rehefa avy eo hoentina makany amin'ny tanàna hafa zany ny avion militaire no mitondra ny marary mandeha makany amin'ny toerana hafa rehefa avy eo. Ny fiangonana moa dia misaorana ny fiangonana izay nandefa fotoam-pivavahana mampahery izay mampahery ny olona. Tsika malagasy manko mieritreritra hoe rehefa mihidy ny fiangonana dia ny pasteur avy no amehtsika tsiny, tsy hoe kory hoe rehefa tsy hivavaka any fiangonana tsika dia tsy afaka hivavaka ao an-trano, afaka mivavaka tsika ao an-trano sady misy an'ilay fotoam-pivavahana mandeha amin'ny télé reny, afaka arahana reny, amin'ny YouTube misy fivavahana, afaka arahana reny, misy pasteur gasy, misy pasteur vazaha, misy pasteur africain, tout Andriamanitra ray ihany dia afaka mivavaka isika, mitondra ambavaka na ny firenentsika indrindrindrindra izay saorana tompo fa mbola tsisy fahafatesana amin'izao fotoana fa mitombo ihany le aretina. Tiako tenenina aminareo hoe rehefa miteny fanjakana mipetra tsara an-trano aloha dia aleo mipetraka tsara an-trano satria fantatrareo fa zay ihany no miaro ny aintsika malagasy
ny fipetrahana an-trano. Fa raha zany dia tena tsy tiako hoe ohatra ny aty Frantsa aty ny zavatra mahazo an'ny malagasy. Tena maniry mba tsy ho loza be ohatra ny aty ny zavatra mahazo ny malagasy any. Donc ny hiditra amin'ny fanafody izay nampiasako zany teneniko tsikelikely eo fa mbola ataoko amin'ny page koa ny liste raha ohatra ka ilainareo. Inona daholo zany ny zavatra nampiasako: huile essentielle Ravintsara, huile essentielle eucalyptus, huile de thym, du thym na thym frais koa aza mety ataonareo atao ampangotrahana, gingembre na sakamalaho na sakaitany ozy ny sasany, jirofo na jirofo, cannelle, citron na voasarimakirana, tantely, oignon, gros oignon reny antibactérien, bicarbonate alimentaire, de sira, de nampiasa viks koa zany viks Vaporub reny nataoko tamin'ny tratrako, de doliprane. Zay zany ny fanafody nampiasako. Averiko ihany huile essentielle Ravintsara. Io tena manampy be mihitsy. Hitanareo rehefa tena lasa manomboka sepotra be ny tratra zany, efa tsy aina intsony, de iny no namonjy ahako. natao evoka fa tena manosokatra ny tratra. Za zany tena mahatsiaro hoe mety ohatra an'ireny zany le any amin'ny hôpitaly le hoe asina tonosondy tony zany mampiaina ny avokafoka. De le huile essentielle Ravintsara io sy le huile essentielle eucalyptus io no tena mampisokatra ny tratranao. Tena mahazo aina be vao avy manao an'le evoka ako de tena mahazo aina. Zao zany ny evoka atao zany andrahoinao, ataonao rano mafana, asinao cannelle, asinao jirofo, girofo, atao mangotragotraka tsara reo de aveo rehefa anao an'le evoka anao, maka lamba be zany anao de ataonao ambony lohanao ohatra zao, de atao le vilany sokafana tsikelikely, fa tsy tonga de sokafana be fa sao de may koa ny tare fa sokafana tsimoramora. De rehefa sokafana ilay izy arotsaka am'izay le huile essentielle. Nataoko huile essentielle 3 gouttes, huile essentielle Ravintsara sy huile essentielle eucalyptus. Reo zany natambatra ao anatiny ao de iny foako isaky ny mety ao anatina 2 andro ngambany ako manao evoka inefatra ao anatin'ny 2 andro. De misotro dité koa tsy ajanona mihitsy le misotro dité mafana be, de asina voasarimakirana, ranom-boasarimakirana, de asina afangaro amin'ny tantely. Ny zavatra nataoko io za tsy dokotera fa za zany voan'le covid-19 io, de ny heno ny torohevitry ny ireo dokoteratsika malagasy ana Madagasikara reo izay manome hevitra, de nanaraka tsara zay tenin'ireo. Zay no isaorako ny mpisabo malagasy rehetrarehetra sy ireo mpikaroka malagasy, satria tsy ny fanafody vazaha ihany ny mahatsara antsika fa ny fanafoditsika de tena matanjaka. De misotro dité zany isaky ny adana ray ihany, isaky ny adana ray vao mahatsiaro hafahafa anao de aleo misotro dité mafana be.
le citron, miel afangaro amin'ny io ndray une goutte d'huile essentielle no atao miaraka aminy. Nataoko ilay izy satria efa fantatro hoe tena marary be. Tosaka andramako any. Une goutte d'huile essentielle Ravintsara, une goutte d'huile essentielle eucalyptus. De asina demi-cuillère de thym, huile de thym. Raha ohatra tsisy huile essentielle thym any aminareo de afaka ampiasainareo le thym frais reny ampangotrahana. De iny no atao dité afangaro amin'ny citron sy miel sy une goutte d'huile essentielle eucalyptus si une goutte d'huile essentielle Ravintsara. Zay zany ny momba ny dité. De tsy hoe io foana akory ny sotronao satria afaka ovaovanao le dité, asinao dité ravimboafotsy de afaka asinao tantely kely koa. Iny mahatsara ny tratranao iny le tantely zany sady mahatsara ny kohaka zany. De afaka manao koa ny fomba hinananao cannelle koa raha ohatra ka manana vovoka cannelle anao de le dité iny afangaronao cannelle sy asina tantely, asina citron, afaka afangaro daholo zany. Zao ho atsika koa afaka manana centrifugeuse, tsy afaka manana centrifugeuse daholo moa ny olona fa afaka manao jus de gingembre. Jus de gingembre miaraka amin'ny jus d'oignon, gros oignon io potserina asorina ny ranony de iny afangaro tsara atao jus fisotro zany io, fa na afaka ataonao amin'ny rano mafana ara de tsara. Fa ohatrany reto africaine reto moa ina mampatanjaka azy fizy zareo koa manao amin'tony jus de gingembre tony anazy indray afangarony amin'ny jus d'ananas sy tantely. Non, zany nanapelle hoe tantely. Fa tena tsara le jus de gingembre miaraka amin'ny jus d'oignon de iny aloha nampiasako. Fa iny raha ohatra ka anao jus tsara ho an'ny ankizy na mampatsara ny ankizy hoe sotronao andavanandro de tena tsara mihitsy hoe manao jus de gingembre anao asinao jus d'ananas de asinao tantely mahatsara azy. Ny antsika tantely ihany fa siramamy ratsy be ny siramamy de aleo tsy de mampiasa loatra fa ataontsika siramamy no ataontsika tantely ny anafangarona azy atao mampamamy azy zany mba tsy trop piquant. Fa afangaro amin'ny rano mafana io de rehefa manomboka marary zany ny tendanao de iny no manao rano mafana, manao garagarisme manao gararaka, atao gararaka ny tenda rehefa manomboka marary. Manomboka marary ny tenda de manao rano mafana ampangotrahana le rano mafana iny asina sira de io no anakobanana ny atao gararaka amin'ny tenda. De ny azo atao koa iny rano rehefa manao gararaka amin'ny tenda iny de amin'ny orona koa atao hoe trohana ohatran'izao zany le rano tsira de miditra any manadio any le orinato. Araka ny conseil rehetrarehetra moa de alaina daholo. Bon, zokiko ny telefonina hatrany Madagasikara de zao nataony atao voziny agny mangala karbonetra de asio voasarimakirana de io afangaro tsara de io koa afaka anaovana gararaka de nampiasako koa zany. Ataoko daholo ny zavatra rehetrarehetra satria fantatrareo fa tena tsisy fanafody le covid-19 de reo fanafoditsika reo tena mahasitrana azy satria za zao io azo atao hoe sitrana satria efa natsangana ako sitrana ako satria io hitatsika io fa
afaka miresaka aminareo soamatsara zao dia faly miresaka aminareo zao. Alohan'ny atory alohan'ny atory zany dia maka koveta mamana rano mafana be dia atao anatin'le koveta le rano mafana, atao ao le tongotra satria rehefa hariva zany dia mangatsika be ny tongotra amin'le aretiny io, mangatsika ny tongotra, lasa ohatrany mangatsika zany ianao, lasa tsy azoazonao ny tenanao dia atao anatin'le rano mafana ny tongotra rano mafana zay zaka dia iny zany manampy anao araka ny filazan'ny le mpikaroka malagasy nanome hevitra iny hoe mampisokatra ny lalandra satria manko anao mararirary andoha iny dia tena soulagé be rehefa avy rehefa avy manao an'le tongotra anatin'ny rano mafana, sady manampy amin'ny torimaso koa. Dia zao rehefa atory zany, rehefa vita zay tongotra zay dia rehefa alohan'ny atory ianao dia asina ny tenda, asina serviette hodidinina ny tenda satria amin'le marary tenda iny ianao dikan'izany efa manomboka hidina any amin'ny tratranao le virus dia manjary iny ny tena mampatonga dia mahafaty ny olona be dia be aty satria manomboka sepotra anao. Fa raha vao manomboka sepotra nareo tonga dia manao an'le evoka, huile essentielle Ravintsara sy huile essentielle eucalyptus io. Ary teneniko anareo fa tena raha tsy nisy an'io angambany, raha tsy nisy an'le huile essentielle angamba efa lasa niaraka tamin'ireo vahoaka be, efa lasa nody any amin'ny tompo ireo. Fa isaoran'Andriamanitra Andriamanitra ny tena mandahatra ny zavatra rehetrarehetra izy. Ary matoa zao nataony amiko dia hoentina nampiasan'ny tompo ako hizaran'ny zavatra hoe mety mahasitrana ako sy ny zavatra mety zavatra hoe anasitrana ny malagasy rehetrarehetra satria any amin'ny Madagasikara zao mbola tsy dia misy ny olona maty, donc aleo mitandrina. Rehefa miteny ny fanjakana hoe aza mitangorongorona reo olona dia aza mitangorongorona mihitsy, fa aleo mipetraka tsara any an-trano. Rehefa miteny ny fanjakana hoe sy ireo mpitsabo ireo hoe mipetra tsara any an-trano dia mipetra tsara any an-trano, fa tsy mihaona amin'ny olona satria le aretina manko mifindra amina contact, vao mifampikasika amin'olona anao dia mifindra aminao le aretina. Zay no ataoko hoe mipetra tsara any an-trano daholo dia betsaka ny zavatra tsara ataontsika ao an-trano ao. Metsoro manoatra ny teniko fa tiako tenenina anareo zany dia rehefa alohan'ny atory hosorana viks kely aloha le tenda, asina viks kely nosorana zavatra nataoko rehetrarehetra ho any teneniko anareo zavatra nasitrana no teneniko anareo mba mety ho ampiasanareo raha ohatra ka marary nareo dia asina viks ny tenda. Iny mampafana an'le tenda satria fantatra hoe le arety tenda efa misy an'le microbe ao amin'ny tendanao zany, dia aleo mafana tsara satria le microbe tsy mahataty hafanana. Dia nasina viks dia nasina cache-nez zavatra mafana tsara. Ny tratra koa hosorana viks koa ny tratra satria hitanareo le marary be iny ny tratra rehefa manomboka ohatran'ny sepotra iny ianao dia manampy be mihitsy le viks, manampy mafana be, mafana le tratra, mafana tsara, hosorana tsara le viks. Dia raha ohatra no mahatsiaro sepotra na amin'ny alina ara dia tonga dia ataovy le evoka, aza mitsahatra mihitsy manao an'io evoka io, aza mitsahatra manao dité fa tena mahatsara io. Dia zay nahasitrana ako zany ninanan'ireo dia isaorana ny tompo amin'ny zavatra rehetra nataony ako, ary misaotra an'ireo mpitondra fiavahana koa nanome hery sy
nanampy amin'ny tondram-bavaka. De tiako tenenina anareo farany tsika malagasy tsy na ohatrany mieritreritra hoe tsy mivavaka vera ohatra ka tsy tonga any am-piangonana. Fotoana kely fotsiny tsy andehanantsika any am-piangonana fa aza imenomenonana reo mpitondra fivavahana reo rehefa miteny le mpitondra fivavahana hoe petraka tsara ny atrano lony fa zava-dozana io zavatra io aretiny io. De aza omena tsiny reo mpitondra fivavahana reo fa arao ny teniny satria zavatra mahasoa atsika no teneniny fa tsy hoe kory hoe hoe tsy fitiavany tsy andeha hivavaka ve no tsy ampivavahany anareo. Tsy tompoko, hitanareo loza be mahazo aty a Frantsa aty. Ka zay no tiako tenenina anareo hoe aleo arahana tsara ny torohevitra rehefa mivoaka any metsena aza mifanakaikaiky amin'olona. Eviteo ny tangorongorona. Tsika malagasy manko hitako amin'ny page-ny Facebook reny ny bazary indray no atao milahatra 1 mètre. Fa maninona ny olona no tokony lahatra 1 mètre fa tsy hoe kory hoe ny bazary no atao milahatra 1 mètre. Ore olona lasa indray nareo rehetrarehetra lasa mitoby ery amin'ny sisiny ery miresaka. Tsy zay ny atao fa aleo mitokatokana 1 mètre, tandremo le 1 mètre fa mifindra vao mifampikasika ny tanana de mifindra le aretina. Ary zay mahafaty ny olona be debe aty a Frantsa aty. Satria tsy nalala de mifampikasika. Misy ny sasany be mokondoha de lasa mifampikasika amin'olona ihany de betsaka ny maty. Mitomany mihitsy reo mpiasan'ny hôpitaly reo amin'ny zavatra mahazo mahita ny faty isaka ny 2 minitra. Teneniko anareo fa ao anatin'ny 2 jours efa presque 24 heures zany ny olona maty aty a Frantsa aty tonga de 300 be zao, 300 be zao ny olona maty. Mais c'est trop. Zay no teneniko anareo hoe aleo manao attention tsika rehetrarehetra, aleo misoroka. De mbola tsisy maty any amintsika ny Madagasikara, aleo misoroka. Arao tsara ny tenen'ny mpitandro fahasalamana sy ny fanjakana. Eno tsara ny fanjakana sy ny reo mpanoro hevitra reo. Farany de raina ny tompo. De raha ny tompo misaotra an'Andriamanitra satria mbola nitazominy tamin'ny tanany mahery. Tsy isan'ireo lasa fa zao hitanareo miresaka zao. De ny voninahitrany an'Andriamanitra irery ihany. De mirary soa atsika, mirary atsika malagasy tsy ho azony loza na iray aza fa ho sitrana daholo amin'ny fanafody rehetra zay efa namen'Andriamanitra atsika. Madagasikara de c'est une terre bénie satria misy ny zavatsoa rehetrarehetra. Reo rehetrarehetra zavatra teneniko reo de ananatsika daholo reo fanafody reo ka ataovy ambony ny saina fa manana an'ireo fanafody reo sika afaka ampiasana nareo rehetra zay any ambanivohitra lavitra be any. Raha ohatra aza ka tsy mahita ny dokotera de afaka mampiasa an'ireny fanafody reny. Nareo raha mbola sambatra tonga de direct zava-maniry freny tonga de fampiasanareo mbola tsaratsara kokoa. 509 ny olona maty tamin'ny jeudi à vendredi. 509 ny olona maty aty a Frantsa. Tsy moramora ne zany re olona. Or malagasy miteny aminareo ako. Tsy te aheno loza na aty lavitra aty mitandrema tsara. Tena Andriamanitra nareo. Satria tsy aleo tena mieno an'ireo pastora, mieno an'ireo mpitondra fanjakana, mieno an'ireo mpitsabo reo ray aman-dreny namena hitondra atsika, namena hananatra atsika. Ka aleo mieno tsara an'izay torohevitra rehetrarehetra mba hisorohana ny loza. De misaotra betsaka tompoko, ne misaotra ny aino
dia partageo ny vidéo satria tsy fantatrareo hoe misy malagasy ve any ananiny marary, tokony hositrana izy, dia zarao ny vidéo mba ananany fanafody hanaovany izay mahasoa azy. Dia misaotra anareo rehetrarehetra tonga nanatrika an'izao. Zay zany eo, zarazarao ny vidéo mba azahoan'ny sasany fanasitranana. Dia raina ny tompo, veloma daholo.